Kosa no tanterana Tanimboasary Atsimo androany fotoana izay natrehan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Coly Roger Ratsaivina moa dia dahalo miisa 5 latsaka kely eo no nanapa-kevitra fa hiala amin'ny asa ratsy fanaony ary hiverina indray eo anivon'ny fiarahamonina nanana fiainana vaovao. Tantely Andreny Menjanary no mitondra ny fanadity. Nidina tany Amboasary Atsimo nitondra fanampiana ho an'ireo dahalo niova fo ny Premier ministre lehibe ny gouvernement androany. Misy raha kelikely karazany kipotaitsy andesiday aminareo toy. Misy eo amin'ny roe momba ny fanamafisa filongoa. Misy vary 10 tonnes de semence de maïs Tirimbony baka amin'ny tsako zany. Misy 3 tonnes de semence vary, 28 sacs de riz, 6000 sacs de café, fanafody isan-karazany. Sinelia, natondra basa amin'ny herinandro zao avy 30 tonnes de riz. Karakaran'ny madame, miaraka amin'ny madame première dame. Hoangy zava-mampiana io. Misy angady 10 000. Misy kit scolaire. Zaza avesy mianatsy. Misy camion hoe feno milipo mandeha 12 tonnes de bouture de manioc, tomba na hazo ambolea. Fa daiteniky ifandesinay fandainay amin'ny hoe fitsaboa maimaika. Mahery ny 4 arivo ireo dahalo niova fo ka 5 sy 303 arivo no tonga teto Amboasary Atsimo nandritry ny fionana tamin'ny lehiben'ny gouvernement. Mba isiany fandriampahalemana maharitra raha ny voalazan'ny Premier ministre ny Dr Coly Roger dia tsy maintsy manana antom-pivelomana ny isam-pianakaviana. Izany indrindra no nahatonga ny gouvernement namory teto Antananarivo ireo mpamady vola sy ny mpiara-miombonantoka vitsivitsy. Nojerena nandritra izany fivoriana izany ny vahaolana amin'ny famoronana asa aingana any Atsimo sy ny fomba amerenana eo amin'ny fiarahamonina ireo nani ary ny fiaina ireo vahoaka nitondra ny mafy noho ny tsy fandriampahalemana nisy teo aloha. Nosiritan'ny Premier ministre fa asa maromaro no tsy maintsy atomboka amin'izao. Manomboka izao dia tsy maintsy ho amatista ny fijerena sy fanaraha-maso akaiky anareo vahoaka. Ka handao ny fanjakana laharam-pahamehana ny fanaraha-maso, ny fivezivezen'ny olona, ny fanomezana kara-pamokarana ary indrindra ny fanisana ny biby fiompy sy ny tsenan'omby. Tsy maintsy omena sy mifarana ny komity ny dina ary tsy maintsy hatsanga ny komity fanara-maso ny fampiarana ny dina. Raha avy aminareo eto izahay androany dia indray koa ho andalana kely ho anareo izay efa hitanareo tao. Anisan'ny fanamby ny fitondrana tarehan'ny filoha Rajaonarymampianina ny fametrahana fandriampahalemana maharitra, ny fampivorana ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fanohanana ny asa famokarana ataon'ny tsirairay ary indrindrindrindra ny fiaina ara-tsakafo. Ho avy any Atsimo ny fandrosoana raha toa ka mahay miara-miasa ka samy anaja ny laminasa izay apetraky ny fitondram-panjakana.